mifanentana, mifampitaiza, mifanery filamatra ho an'ny tsirairay entina anatanterahana ny asam-panadiovana ataony fandrarahana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra izany. Mitohy hatrany ny fanadiovana sy mifanalana ireo mpivarotra tsy manara-dalàna ary ny dingana faharoa dia nanomboka omaly. Samy mahatsapa ny tombontsoa tamin'izany ny vahoaka n'Antananarivo hoy Rafanomezatsoa Maminirina, lefitry ny lehibe ny boriboritany voalohany. Ny toenezaka zany araky ny efa baiko nomeny be ny tanàna ary tsy hoe avy amin'ny be ny tanàna ihany fa amin'ny etahitan'ny-ponina rehetra eto Antananarivo mba hamora mifaneraserana eto amin'ity tanàna ity satria raha malala amin'izao fotoana fa tena mitohana ny fifamoivoizana miasimba ihany koa ary maloto ny tanàna ka raha antsika nahita zao ny zavatra efa vitatra amin'izay nanomboka tamin'ny fanombohana voalohany ny teny amin'ny Petite Vitesse izay nizaraintsika ao anankiroa ny lalana amin'iny Petite Vitesse iny. Hitantsika vahoaka angamba ny vokatsoa azo tamin'iny izy tamin'ireny fotoana ireny ary mbola nitohy ankehitriny dia hitondra ny ezaka ary hitariny iny hatrany amin'iny rond-point be masy iny mitohy ihany mandra-pahatonga mivoaka any amin'ny fiaro Ampefiloha. Io ezaka io zany natao mba hanamora ny fifamoivoizana ary efa nanomboka izy amin'izao fotoana izao indray zany andihan'ny faharoa ho hitantsika indray ny fivoarany fa nangatahana amintsika mponina indrindrindrindra ireo mpivarotra mba hanaja ny zavatra ho apetraka mba mifanentantsika zany satria atsika raha manana ity tanàna ity ary mifampitaiza ihany koa amin'ny zavatra efa vita mba tsosimbaina sy ny maro isan-karazany mba tsy hifanerentsika eny atoerana ary tsy hampiaratsika foana ny lalàna hoe miafarany amin'ny fampiarana ny lalàna foana ity zavatra ity ve fa ireo zavatra telo ireo zany mba angatahana amintsika eto Antananarivo hoe mifanentantsika mifampitaiza ary mifanery ihany tsika samy eny atoerana izay mampiasa an'ity lalana sy tanàna Antananarivo ity mba tsy ho ampiarany commune foana ny lalàna ary teraka fanasaziana ho anareo foana tompoko. Hitantsika koa zany amin'izao fotoana izao efa manomboka amin'ny malalaka ny eo amin'ny rond-point Isotry zany hoe miala amin'ny passage niveau iny ho any amin'ny total ho ataontsika ao anatin'ny andihan'ny fahatelo angambany eny fa eo amin'ny andihan'ny faharoa zany tsika zao miainga eo amin'ny rond-point 3 chemin etsy Petite Vitesse dia andeha indray tsika makany amin'ny fiaro avy eo indray tsika zany manokatra malalaka tsara hitovy ireo lalandreo miainga eo amin'ny BMS jusqu'à hatrany amin'ny total ary toizatsika hatrany amin'ny Knaps iny ka dia misaotra tsika amin'ny fikarakarana ny tanàna sy fiaraha-miasa aminareo vahoaka n'Antananarivo. Fa ho an'ny mpandeha an-tongotra dia entanina manomboka izao koa izy ireo mba hanaja ny faritra fiampitana na marquage au sol, passage zébré amin'ireny ihany no fiampitana ary ny mpamily kosa hijanona rehefa miampita anaty passage zébré ny mpandeha an-tongotra ary farany ny taxi be sy ny taxi koa dia tokony hiantsona amin'ny toerana efa nofaritan'ny commune, mifanentana, mifampitaiza ary mifanery isika amin'izany.